Miarabantsika rehetra ao tokantranao manaraka ny télévision malagasy amin'ity anio fasivy amby roapolon'ny volana Jolay 2024 ity. Somary mamalefaka ny alizay izay mandrafitra ny mety toetrany antsika amin'ny ankapobeny raha ho amin'ny 3 andro ho avy. Arak'izany dia somary tsara ny toetrany andro manerana ny nosy afatsy amin'iny avy amin'iny faritra amin'iny Savasy Antala mahazo ny faritra Analanjorofy iny. Ahitana zavintany kosa raha ho an'ny faritra ampovoantany manontolo. Ifandimby arak'izany ny toetrany rahona sy masoandro raha ho an'ny faritra sisa. Ny torakandro kosa dia somary andrahona ny andro amin'iny faritra atsimandrefana iny. Ahitana orana tandrifindrahona kosa raha ho amin'iny taolanaro iny. Mbola mitoetratrandro orana malefaka raha ho an'ny Sambava sy Antala ary amin'ny faritra Analanjorofo. Ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny faritra sisa. 7 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra voavinavina raha ho an'ny faritra Vakinakaratra, manodidina ny 10 ka hatramin'ny 14 raha ho an'ny faritra ampovoantany ary mihoatra ny 17 avokoa raha ho an'ny morontsiraka manodidina ny Madagasikara. 13 degré Celsius kosa maripana ambony indrindra voavinavina ho an'ny Mahajanga sy Mahevatanàna, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 raha ho an'ny faritra ampovoantany ary mihoatra ny 13 raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Raha ny toetry ny andro ho an'ny tanàn-dehibe ivela Madagasikara kosa somary ahitana orana malefaka any Paris. Ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny Milan, andrahona ny andro ho an'ny Nairobi sy Bangkok. Raha ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara kosa dia ifandimby andrahona sy masoandro ho an'ny Port-Louis, Seychelles, Comores ary Saint-Denis. Dia izay indray tompoko nazo atolotra anao raha ho amin'ity anio ity. Manasa anao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.